hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 3:20 ny 5 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy 3:20 ny 5 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny filora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akirako vavaka fiambenana vavaka fiambenana Halleluja dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasina vamalala no ianona amintsika amin'izao fotoanana izao falibendray tena komena aminao eto androany dia tononona amintsika tsirairay avy ny fiadanan'ny tompo napaka anatin'ny tokantrano tsirairay avy izay tonga manaraka nyity fandarana ity eto izay mandray an'izao fandarana izao dia misaotra anao raha mbola nifidy araka aminay indray androany manatin'izao fandarantsika izay rano amin'ny fandarana andramboka izao ny akiradio ny mpikambana tanatin'ny groupe izay maharesy fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy dia ho aminao aneny fiadanan'ny tompo raha androany no voatonga miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe tsika sendrasendra koa no natongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary efa voalahatra zao ary anisan'ny invité spécial an'Andriamanitra mihitsy anao eto anao mba hieno ny feony amin'ny alalan'izao fandarana izao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka maharetatra amin'ny farany raha ohatra ny fotoana mbola ahafahantsika amin'ny tenin'Andriamanitra tahaka izao ry havana vao avy ny fotoana ifampitediavana ny tenin'Andriamanitra tsy ahita intsony ny olona fa zao aloha mbola tonga eo aminao ny tenin'Andriamanitra mety eo ambony fandriana ianao mety eo ambony seza ao tokantrano ianao mety eo ampanaovana raharaha ianao fa zao aterineny aminao ny tenin'Andriamanitra raha ny lalan'ity hainao manjery ity ka dia amin'ny lalan'ity tambajotra serasera ity ka araroty zany mbola fahasoavana ao antsika tahiny Jesosy tsika rehetra tahiny tompo koa raha nabavaka Danila nabavaka Danila niditra voalohany teto androany izay miditra voalohany moa dia mena tsodrano halleloja ka dia mitsika tsodrano raha nabavaka Danila miaraka amin'ny Koweït Arabia Saodita ny Chine ary any Madagasikara ary any Oman ihany koa hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Isaia 9:20 raha nabavy Danila manao hoe ny fampahoriana tsore ao amin'ny taninao tsony na ny fandravana sy ny fandringanana ao anatin'ny faritaninao ny mandanao dia ataonao hoe famonjena any vavahadinao ataonao hoe fiderana amen ho tahin'ny tompony ianao raha nabavaka Danila raha nisy fampahoriana tao aminao hatramin'izay tao tokantranonao tao mety misy faharavana tao amin'ny lafilafim-piainanao tao dia fifaliana ho any no teny anao androany fa tsisy intsony izany manomboka eto indray izany tsodrano izany fa tena natokana ho anao izany halleloja dia tahin'ny tompo raha nabavaka Danila Belzika irabanareo farak'izay aingana izahantsika atao haingitena fotoana satria tara dia tara tsika voatafa tomboka androany no ny antony izay tena tsy azo ialana tsy azo ialana daholo ny zavatra rehetrarehetra tena tsy afenanao mihitsy fa tena mahavariana ilay fotoana
fa dia tena hoe tena lasa ny zavatra rehetra atao enjehana daholo. Misy zavatra marobe tokony atao ary marobe ny tsy vita, maro ny tsy vita. Teteny aminareo manao hoe efa mandroso makany amin'ny farany zao fotoanantsika zao tena Andriamanitra kirana dia miteny ho ratsy, ary ratsy no efa noafoezina zany dia emotra ny maro, emotra tena aroso, tena hoe afoezina, tena renao mihitsy misy fotoana efa afoezina, tsy mampingana manao hoe lakamisy sady rapitso dia vita ny rapitso ny akofoko tiako ny herinandroko vao tonga ny lakamisy dia amiko tapitra satria ny zoma tapakandro maraina ihany no miasa dia efa hieritreritra sabata zany io, dia mba azonao an-tsaina hoe sabata sady zany. Tena mahavariana, tena anao hoe tena tsapa amin'izao fotoana izao fa afoaizin'Andriamanitra ny fotoana. Ka dia izay ny teneniko hoe dao araroantsika fa efa fotoana fohy ity tsy mora ny manenjika ny fotoana eto izao ho anay manomana ny avy aty tena tsapa kely ny fotoana, fa ataontsika ity mandrapiavin'i Jesosy, tahian Jesosy tsika rehetrarehetra. Tiana Rakoto Arzaka France, Razana Sosilvie Arabie Saoudite, Jesosy Noeriko Koweït, Mitsomakrina Koweït, Jesosy Noeriko Koweït, Rosemine France, Tina Rakoto Arzaka France, Jessica Patici France, Marie-Jo États-Unis, Erika Rak France, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Itody Raonso France, Kikirandrina Solo Madagasikara, Artisanat de Madagascar, France, Andondry France, Bersava Koweït, Marie Hortensine Koweït, Lovritina France, Miry Arandre Malala Madagascar, Rodine Marie Koweït, Tonga Soa Andrina Suzelle Suisse, Marina Tiana Canada, Kadaka Malala France, Mampionna France, Nashimi Koweït, Kadaka Malala France, Mampionna France, Razana Monika Koweït, Welzina Iska Koweït, Anguerina Rinasolo France, Samina Camarade Jesosy France, Marie-Angela Oman, Itody Raonso France, efa nyteneniko teo, ao ihany koa i Marie Eulalie Koweït, ao ihany koa i Kodaléonie efa nyteneniko teo, Geneviève Mananjara France, Artisanat de Madagascar koa mahatsapa hoe mandeha be mihitsy ny ora Marie-Jo koa, Rantanina Marie Charline Madagascar, Bersava Koweït, Dina Ravelo Madagascar, Côte d'Anela tsisy isorana, Alleluia, Makasitraka, izy koa Lanterina Botanavao Liban, marina mihitsy zany ozy izy Suzelle, azakazaka be mihitsy ny fotoany. Samina Camarade Jesosy France, Lanterina efa nyteneniko teo, Tina Sirikoko Chine, Tonga Soa Sandola Koweït, tahintompotsika menakavy. Andao aloha tsika mialohan'ny zareo dia andao aloha tsika ametraka ny fotoana ampirantan'Andriamanitra, andao aloha dia ampandrosoantsika rahanapavitsika Samina, izy no hivavaka ho an'ny fanombohana ny fotoana, dia andao aloha dia ampandrosoantsika aloha rahanapavy Samina dia avetsika manohy ny fotoana. Tahintompo zoky Samina anao ny fitenenana. Miarahaba Pasitera Mivady Menakavy, miarahaba koa tsika tsirairay izay tafavoreto amin'izao vavoka fiambelona zao. Ndao riava malala anondroka ny lohantsika isika tsirairay handeha hanome voninahitra ilay Andriamanitra retsotoa. Misaotra anao izay ry Andriamanitra tsara indrindra an-danitro, rainay no amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao lahatokana. Ilay Andriamanitra ray ilay nanahary tsy mafoina mahasarika anay, izay manome fo zahay tsirairay mbola afaka manatona anao, mbola afaka mivory eto zahay Jesosy handeha hanome voninahitra anao. Tena isaoranay ianao zany, ary nitantananao sy narovanao zahay tamin'ny tontolo andro iny Jesosy malalo. Ka dia famindram-po sy fanomezam-pahasoavana Jesosy ihany mbola mahatoy izao anay tahaka izao. Jesosy malalo, tonga eto moa zahay Jesosy olona tsy tanteraka zahay Jesosy Kristy, olombelona mandeha tany, tsy tonga lavitra Jesosy zahay koa dia hifonanay na ny fonay, ny fanahinay, ny fisainanay na ny fiteninay, dia mangataka famindram-po sy famelan-keloka avy aminao zahay Jesosy malalo.
ary mety moa zay Jesosy mametraka zao fotoana zao ho ampelantananao ambany masonao aoka zay tsirairay tafavoreto Jesosy Kristy malalo tena hovanginao amin'ny alalan'ilay fanahy masonao tompo ilay fanahy masina mpananta Jesosy Kristy dia aoka hitoetra ao ambony tsirairay ary zahay handray hafitra zay hoentin'ny mpanomponao ifandimbeto zahay tompo tsy hisy alamena eto zay Jesosy Kristy tena handray zany teninao zany Jesosy sakafo mpanahinay ho tonga ho nofo hamelombelona ny fanahinay zany Jesosy Kristy ary aoko re hamela belatra ny teninao na hivavaka ho an'ny firenena Jesosy hosora izy reo hanambara ny teninao tendreo ny lela ny sokafo ny vavany Jesosy Kristy hanambara ny fahatsaranao izy re Jesosy malalo aoko ny namanay Jesosy mbola tsy tonga eto mbola any mety mbola any am-piasana mety mbola any andalina Jesosy Kristy nefa maniry ny hiona eto aminay Jesosy Kristy hiaraka eto aminay hivava hafaingahany dian'izy re Jesosy mba ho tonga soamantsara eto izy re tompo malalo ary midevoly satana fahavalonay mpanelingely zao fandaharana zao didina sorahanay aminaran'i Jesosy Kristy tompony sabata rakofo ny ranao Jesosy Kristy malalo indrindra ao foy be Jesosy zay mitondra zao fotomba afaka zao Jesosy Kristy aoka ny fanelingely rehetra Jesosy esorina manalavitra zany foy be zany Jesosy ary re telefona ordinateur ampiasainay tsirairay tompo rakofo ny ranao mba tena Jesosy ho vita ro farina ziska amin'ny farina zao fandaharana ataonay am'izao alina zao koa averinay ho anao rery ihany voninahitra misandrata Jehova malalo fa tsara ianao misaotra Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra fanahy masonao aminaran'i Jesosy avy tany maniry sy mangataka zany vavaka zany alleluia amen halleluia makasitraka indrindra andranam-pavy izanetsika tao anatin'izay vavaka matsiro mamy izay netiny izay da iny tompo daholo antsika rehetra izy mbola tsy narabaiko teo sondolako ety soameva France halleluia Fernarakoto France ny anamainso Italie Antra Clarisy Madagasikara ta iny Jesosy isika mianakavy kadaka malala ta iny tompo daholo halleluia daholo tsika ienhuit tsika daholo nantiry tsika afaka manoratra fitsinova volombelona nareo raha moa tsika teny hoe tsy asiana zay trefa lasa ny fotoana nefany ohatra ny aloha mamy voninahitra n'Andriamanitra dia vakiko farak'izay aingana nareo izay manoratra dia tsy atao lava be mba fehezina hoe inona le tena nataon'Andriamanitra taminareo zay ny zavatra ataontsika androany nareo tsika enuira atotratsika mpitiavana be tirity dia menofinahitra isika rehetra dia aveo tsika hiditra avy hatrany ao amin'ny toriteny ao aorianan'ny hira sy famakiana ny fitsinova volombelona izay avy aminareo menofinahitra daholo Sembandra unavani fiananao Kamila uketraka nufusi fanai Anandra nefanyatonao Andiamancho ulavuna hopiana Sembandra unavani fiananao Kamila uketraka nufusi fanai Anandra nefanyatonao Andiamancho ulavuna hopiana Isayari fonanuma piencha Patiti panifi emurana tsimbasijani Faisa noana kantumba fakawe Rayo utakiraka nemisi chakuma Efafan kanenani maha
mahazo anao na dia mbola tsy azonao akory valimbavaka matoky fizana tsy andao anao fa ianao momba ty nitoetra mifaharetana efa fantany aniny mahazo anao na dia mbola tsy azonao akory ny valimbavaka matoky fizana tsy andao anao fa ianao momba ty nitoetra mifaharetana raha izay ady foana no ampienotra tadity fa ny fiemorana tsy mba sitrany fa iza no akao tomombavaka hoe raha io ho tanterahany sitrapona kadi maierezanao fa izy tsy andao na foianao akory tamoma fiariza ianao nanao mba tsy hisy anao safovonaitra kadi maierezanao fa izy tsy andao na foianao akory tamoma fiariza ianao nanao mba tsy hisy anao safovonaitra raha izay ady foana no ampienotra tadity fa ny fiemorana tsy mba sitrany fa iza no akao tomombavaka hoe raha io ho tanterahany ny sitrapona Halleluia, mahafinaritra be le bagasy tsara iny izy iny tena mahafinaritra be le hira misaotra an'Andriamanitra isika tamin'ilay hira Andriamanitra manakira-pahasoavana ny amaly fitian'ny mikarakara n'iny hira iny hoenotsika tokoa. Halleluia, tsara be le hira lina tsara be le hira tavara isika maky fitsona vavolombelona inona ary no nataon'i Jesosy taminareo. Halleluia, izay manakolazaina tahian Jesosy ohatra mbola tsy mahita aloha zahatra eto mpakasitrana ny zamina aloha ny eo satria n'Andriamanitra mpanalama tsara ny asako ao izay ranabavy-mami maherezina aloha ny Koweït amin'ny Ramadan ny asanareo be dia be mivokatra ny Ramadan fa efa isa-taona moa io zavatra iainanareo io izay vavakaonareo koa isa-taona ho tahirin'ny tompony meny Jesosy hery ny asa mety tsy ova fa ny hery no ampian'Andriamanitra. Halleluia, dia mahereza tahirin'ny tompo mahereza daholo. Ilaina Jesosy fa feno hery taona androany ny asan'ny vadiko. Halleluia, androany koa izany nanomboka niverina ny varotra indray amin'ity taona vaovao ity. Misaotra Jesosy fa nafinaritra tontolo andro voninahitra ho azy irery rehefa maheno an'izany satria aloha dia rahabaina ny vadinao mafinaritra be izany dia rehefa maheno an'ilay hanomboka hivarotra nabaviliana dia ohatry ny isaky miteny an'izay lina dia tonga ataontsika hanomboka ho tsara amin'izay koa ny andro. Halleluia, efa nomboka mikarakara voninkazo zao ny mpiasan'ny commune eny amin'ny rond-point rehetrarehetra eny amin'ny jardin public sy eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny manomboka mitsirika ilay tokotaninay zao efa manomboka mitsirika ilay voninkazo mavomavo kely amin'ny le felany mavomavo kely amin'ny hazo ny dika izany fiposaka ny masoandro efa mahafinaritra ty fiainana ity mahafinaritra. Halleluia,
iny jesosy izy akoa ny teny tona misaotra linany tsorovavolombelona saotran' jesosy efa nilamy be tontolo andro koa izy suzel androany sady mba hanomeny fotoana mba nialana sasatra kely. Alleloia de raina jesosy alleloia de raina jesosy fa nahazo bonus internet indray za andro anozy miria ho any jesosy mavoninahitra saotran' jesosy fa meny tombonandro de navita ny asa tsara ozy izy raha nabavy itody. Alleloia mahafinaritra zany. Alleloia ny tontolo androko androany ozy izy tojo de raiko sy kalazaiko jesosy fa nitantana sy niaro ny teako raha nitolo tobila imedehibe tamin'ny toerana hafa zany androany de tsisy problème mihitsy sady nisy zavatra roa important be mila nataoko izay de vita somatsara. Alleloia ho an'i jesosy mivoninahitra. Misaotra n'Andriamanitra fa narovany sy nitantanana indray ny tontolo andro androany narovany nivoaka an-trano de mbola narovany koa tafaverina atao trano marina zany lovelia za koa hitovy hevitra aminao iteny ohatr'izay koa narovany koa zay mianakavy kely tamin'ity androany ty. Alleloia de raina jesosy fa vita tsara ny tontolo andro izy marina ty ana. Alleloia misaotra anareo ny zamina. Alleloia aty aminay efa miposaka be amin'ny masoandro izy lovely ndry taoriny ale tondratrano be aty aminay koa somary efa miposaposaka ihany. De raina jesosy malava vita somatsara ny journée ozy izy misoameva hitafity tamin'ny mpiara-miasa rehetra ozy soameva fa n'Andriamanitra ny voninahitra. Alleloia voninahitra n'Andriamanitra ozy izy iama fa hitapity be teny amin'ny patron tena hoe voalasa mianatra le zazakely maraina de matory za fo amin'ny folo sasany. Alleloia misaotra jesosy miada ampiadaniny Jehovah mpanompony voninahitra n'Andriamanitra fa omaly moa ny teny tampoko ny namako mpiara-miasa amiko hoe rapitso miasa mafy be ny asa sady maro ny vahino tonga ozy de rehefa mifoza de nivavaka naharitra be na napetraka tontolo andro ny andro isaoran'Andriamanitra fa ohatrany maivana kely le asa. Alleloia tsy karakara tsy arakaraka amin'ny fitenenany azy ny asa fa lama be tao anatin'ny bavaka nandaminan'Andriamanitra zany tsara ny bavaka. Alleloia voninahitra n'Andriamanitra nahita fahitavity vavakiko teo zany eny ary iny tompontsika rehetra misaotra anareo tamin'ny fijona vavolombelona. Andriamanitra manakiripasoavina maly fiteanareo hitra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany fa filazana kely fotsiny satria efa manakaikaiky ny fotoana tseny tsy teny tsy hiteny antsika momba ny amin'ny fotoana efa manakaiky ny pasika manomboka amin'ny efa nalefako androany moa ny filazana ny publication kely ny afisy kelytsika manomboka amin'ny sabatao avy zao tsika de tsy resaka fa tsy momba ny pasika manodidididina ny pasika zany hoe ny herinandro izay ty taona ty matsy de mitovy mihitsiny tamin'ny andro ny pasika farany izay nataon'i Jesosy tamin'ny fahatelo amby telopolo taona ny fahatelo amby telopolo taona sy tapany ny pasika farany izay natrany zao de mitovy filahatra amin'ity andro amin'ity taona ty mihitsy hoe zoma izy ny maty zoma tsika ny ankalaza pasika. Alleloia iainantsika zany zay moa le titran'le séminaire kelitsika hoe iainako ny pasika ohatry ny araka mandeha amin'i Jesosy tsika mandritra amin'io herinandro io hoe taizavy izy inavy nataony herinandro mialohan'ny pasika de manasa anao zany manomboka ny sabata io toriteny iainan'ny andro ny iainan'i Jesosy tamin'izany tsika. Ny alahady misy fandarany tsika amin'ny sivy sasany alina tahaka izao amin'ny alahady de iaina ndray tsika iny andray ary taiza indray Jesosy tamin'io lahady io taiza indray Jesosy talasaina ohatr'izay manava tonga amin'ny pasika. Alleloia ho anareo izay ho avy averiko foana amin'ny zoma raha fakapitra no mba fara fitenenareo aminay ho avy mba ahafahana manomana ny fiavianareo zay tainy Jesosy daholo ary tsika rehetra ny zoma amin'ny maty masoandro manomboka amin'ny fito hariva farafatarana de manomboka ny fotoam-bavaka tsika tonga de fotoam-bavaka sy fandraisana fanasan'ny tompo de ao aorianan'izay amin'ny sivy sasany eo manomboka indray ny fandarana vavakambelona ho an'ny rehetrarehetra ho an'ny sarababavoaka hoe laiveto zany vita indray ny laiveto de mbola miverina ao anaty fotoam-bavaka indray tsika miditra amin'ny fifanasana tongotra sy ny fitandremana ny pasika. Alleloia de mitoy sabatako hoe na inona indray ny zavatra mitranga raha ny tena marina ary no tokony mitoy ny lahady toy eo amin'ny fitsanganana fa
marositsika ny sabaty satria ny lahady moa mety efa maro aminareo tsy etotsony miasa satria tsy maintsy amonjy ny asa mandraratsika ny alatsinay samy miasa sy mianatra daholo dia tsy maintsy mifarana ny lahady mbola miara-misakafotsika ny lahady atoandro anareo zay tonga aty dia avy eo samy miparitaka amin'izay samy mody any mamonjy ny fodiny zay programmatsika tahiny tompo ary tsika lasa ary tsika ampandrosotsika zokitody halleloia ampandrosotsika ahoana azy izy lovely efa tsy andry ny atokavanan pascal le zanako ato efa tsy mahandry mihitsy halleloia halleloia mba finaritra zany eny ary tokavasoa lasa ary tsika zokitody anao ny fitenenana amin'ny toriteny amen. Kasitaka pastera na me fitenenana endry izy menakavy raha nada malala raha vavy malala fahasoavana ho any hitoriko ny tenin'Andriamanitra anio eto ary amakiko ny teniny izay voasoratra ao amin'ny Salamo 119:1 ka hatramin'ny 9 dia raisitsika koa ny 12 ka hatramin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy no amakiko ny teny eto atsika menakavy. Ny soramandry dia fisaorana nataon'izay saika maty nefa novonjen'Andriamanitra. 1 toko 19:1 ka hatramin'ny 9 dia 12 koa ka hatramin'ny 14 manao hoe izaho tian'i Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa nangilana ny sofiny tamiko izy, dia hiantso aho raha mbola velona koa. Mihodidina tamiko ny famatorany fahafatesana, ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiainatsika. Nahita fahoriana sy alahelo aho, dia niantso ny anaran'i Jehova hoe aho, Jehova ô, mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko. Mamindra fo sy marina Jehova, eny, miantra Andriamantsika, miaro ny kely saina Jehova, reraka aho dia namonjy ahy izy. 12 ka hatramin'ny 14. Inona no avaliko an'i Jehova no ny sorehitra nataony tamiko? Andray ny kapoaka ny famonjena aho ka hiantso ny anaran'i Jehova. Anefa ny voadiko amin'i Jehova aho, eny, eo anatrehan'ny olony rehetra. Alleluia, amen. Izany teny izany ry izy menakavy no entiko velabelarina sy hotoriako aminareo eto. Izany hoe zava-dehibe raha izy ny eto izany aloha dia fitiavan'i Jehova antsika. Izy dia tena tiantsika Jehova. Izy mihaino ny fifonantsika izy raha ohatritsika nanota. Nangila tsofina antsika izy. Rehefa miantso azy tsika dia mbola mihaino antsika izy. Kanefa nisy fotoana mihodidina amintsika ny famatoran'ny fahafatesana dia tonga saina isika, nahazo fahoriana koa tsika. Nahita fahoriantsika eto amin'ity tany ity. Malahelo tsika zavatra miseho eto amin'ity tany ity. Nefa dia tsy nanarantsika Jehova satria namindra fofoana i Jehova Andriamantsika. Na dia mpanota ary tsika ka nanantona azy, nahita azy, nitady azy, nikaroka azy, dia namindra fo antsika Jehova Andriamanitra. Tsy vitan'izany indrindra nefa fa tokony hisaotra azy foantsika. Raha vavy, raha nadahy, tsy adino ny misaotra ny Jehova Andriamanitra io. Maraina, atoandro, hariva, satria izy io dia manao zavatra amin'ny fiainantsika foana.
raha mikaroko azy isika, raha mikatsaka azy isika. Ary koa tokony voady koa tsika satria nahoana betsaka nefa zavatra nataony tamintsika eny fa nahatrany am-boka hatramin'izao. Raha mieritreritra milasa isika rehetrarehetra ny fiainantsika tsirairay avy be nefa vitany tamintsika dia tokony mivoady isika. Inona moa ilay voady? Fanaovana ny sitrapony, ny fahamarinana, ny fahamasina tena. Ary koa maro ny voady tokony atao, fanompoana azy mandrapatonga ny fiafaran'izao tontolo izao, manompo, manampy ireo sahirana, mamehery ireo sahirana. Eny, afaka manasitrana ny ferin'ireo malahelo koa isika, na nianatra, fampaherezana, afaka ataontsika izany. Eny, hijoro vavolombelona kely amin'ny fiainako, ataoko fofokely ny fijoroana vavolombelona. Toy izao raha ny fiainako, raha mbola tao am-boka neny aho dia efa tena natahotra dada sy neny hoe tsy ho azo indray ty zazy ty, satria zokiko anankitelo raha ohatra nitezaina teo amin'ny 3 volana, 4 volana, 5 volana dia tsy azo fitenenana maty. Tamin'ny andro taloha moa izany dia nisy ny finonom-poana hoe misy mamosavy, tsy haiko ny fahamarinana, fa dia zokiko 3, ohatran'ny hoe 4 koa miaro fakatara moa ny eno avy eo atry orina no efa lehibe ny tena. Dia tsy azo dia mety nantsoaka ho ny ara ohatra ny tsaika namamanay dia tany ambanivohitra tany ano teraka. Dia lehibe mihoatra ny 3-4 volana io vao nentina teo an-tanàna fa nafenina fa hoe sao dia maty indray. Izay no nahatonga ny anarako hoe hitody, hoe tody hafa tsy maty. Tena nandeha indray ny fiainako dia lehibe dia mifanitona aho. Raha mifanitona aho dia nentina tany amin'ny hopitaly dia nahitana tao ny fitarafana fa misy zavatra maniry any anatin'ny lohako any. Dia nididina. Dia izao hitanareo izao ary izy mihinan-kafy, velona soma tsara fa dia contrôle moa izany mbola mandehandeha ny any. Ka izay no tiako ambaranareo fijoroana vavolombelona lehibe mihitsy izany teo amin'ny fiainako. Ary matoky an'Andriamanitra fa raha tsy nahita ny fandaharana andramoka izaho aho dia efa kivikivy ihany. Dia nahita ny pasitera nitory-teny aho dia niditra tao amin'ny andramoka izaho dia natao batisa aho dia izao azao mitory-teny. Ary tsy hijanona nitory-teny aho na nanatra ny kely aina, kely hery, ampahery ny olona mandra-pahatonga an'i Jesosy. Ka izany ny fijoroako vavolombelona ry izy mianakavy. Mino hafa ao amin'ny fiainanao koa misy hijoroanao vavolombelona. Anao voady amin'i Jesosy, anao voady amin'Andriamanitra ianao. Anompo, hidera, ankalaza azy. Dia izay ry izy mianakavy nitory-teny fohifohy izay netiko. Anio ka dia samy misaotra, samy mivoady amin'Andriamanitra. Satria nanao zava-dehibe tamintsika izy hatrany an-kiboniny ka hatramin'izao. Voninahitra ho aterintsika ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Mankasitraka ranabavy tody. Alleluia. Tena sondrina avy eo ireo le tory-teny. Ireo fijoroana vavolombelona. Voalohany indrindra hoe izay vao fantatro ny dikan'ilay hitody izy misy fotoana manontany hoe inona ary ny dikan'izany hoe hitody raha hono soa. Izay ny dikan'ilay hitody raha hono soa. Hitody, tody soa mahatsara, tsara Jehova.
saika ato teny aminao androany andeotsika rehetrarehetra samy ho mifankasitranin'Andriamanitra fa tsika rehetrarehetra teo mety samy nandalo zavatra ohatr'izany ary tena tiako mihitsy ianao androany mahitodika amin'ity salamy fahaenina ambin'ny folo amby zato ity ny soramary dia miteny manao hoe misaotra raha nambavitody Jesosy Kristy tompo ilay mpizarana satroboninahitra amin'ny anao valopity amalifity anao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao fa zava-dehibe ny nataonao mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Misaotra anareo koa mankasitraka azy. Alleluia. Alleluia. Salamo fa enina ambin'ny folo amby zato andininy voalohany. Ny vakiany voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina dia aveo nitoizany tany amin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo, fahaenina ambin'ny folo. Hoy Soramandry, fisaorana nataony izay saika maty nefa novonjen'Andriamanitra. Izy ho kitody zao efa saika maty, saika tsy nisy. Rehefa miaino an'ilay tantarany hoe nisy efatra teo alohany mampionona koatra izany natonga anarana mampiona hoe mampionona mba fantatrareo ny zokiny anaky roa sa telo moa mampionona tsy tadidiko teo alohany. Ny sasany efa tezana fiamam-bolana dia tsy azo, ny sasany any an-kibo dia tsy azo ohatr'izany dia efa kivy ny reniny, efa kivy dia nisy amin'izay mampionona dia hoe izay natonga anareo mampionona. Ary rariny tsika reto raha tafavory reto za koa zao mba ohatr'izany ihany koa. Za mananambavy anakenina, zahako no lahy, efa nanana zoky lahy tao alohaloha tao fa tsy azo ihany koa. Nefa ny tena naniry lahy mihitsy ny mamanay. Ary rehefa teraka koa za dia teo amin'ny dimy taonako teo dia ohatrany nahazo an'izany nanambavitody izany koa. Ny fanintona dia mahatahotra dia misy devolo mampatahotra dia nalaza be tamin'izany hoe misy mamosavy, malaza mosavy tamin'izany hatramin'izao moa izany ary efa saika tsy vanimbanina mihitsy tamin'izany fa mbola retintsika reto. Ary raha misy tokony hiteran'Andriamanitra dia isika reto. Alleluia. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe izaho tian'i Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy. Satria efa naningirana ny sofiny tamiko izy dia niantso ary mbola velona koa. Izaho tian'i Jehova satria maninona? Satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy. Andriamanitra ry havana, isika tian'Andriamanitra rehefa avy hanaovan'Andriamanitra zavatra. Tsy mboatra n'Andriamanitra. Andriamanitra indray tia antsika tamin'izao fotsiny. Misy ten'Andriamanitra izay amin'ny Baiboly ao manao hoe ianareo io sisy mahatsiany zanak'Israely firenena kely nareo. Tsy dia misy miaramila betsaka, tsy misy vahoaka betsaka ary tsy firenena matanjaka fa nofidiko ianareo hametrahana ny anarako, nofidiko ianareo ho tiavina ohatr'izay le ten'Andriamanitra. Fa eto tena miteny mihitsy ny mpanoratra hoe izaho tian'i Jehova satria ny antony tiavany an'i Jehova izany dia satria nanaovan'Andriamanitra zavatra izy. Ry havana, rehefa hanaovan'Andriamanitra zavatra ianao dia soa fitiavana izany. Ahoana moa ny fomba tsy tiavany ndranam-pavitody an'Andriamanitra ry havana raha izany ny zavatra nitranga teo aminy. Efa saika maty, efa sisa paty, mbola voakely dia efa sisa paty. Fa tsika rehetra rehetra sisa paty daholo. Tsika rehetra izay nanaovan'Andriamanitra zavatra hatramin'ny fahakely tadidio na treto narovana tsika. Inona ny tsy efa nilalovantsika? Impiry saika maty tsika reto? Impiry efa saika tsy teto an-tany teto intsony tsika reto? Ry havana. Alleluia.
mba fantatrao fa impiry no nosoloan'Andriamanitra olo-kafa itoeranao io raha sekatra doza. Mazatany amin'ny tamin'ny taona 4 ry havana, 4 tanohanina 3 dia tena tsaroko mihitsy tamin'izay fa nosoloan'Andriamanitra olo-kafa ako. Efa nitantaraiko anareo foana fa mbola tantaraiko ihany ity tantara ity. Zay dia olona tia mijery rally taloha. Rehefa misy an'ireny rally ireny dia mandeha zay dia ohatra any amin'ny toerana izay manambola any Carion, any Andriampamaky, amin'ireny lalana lehan'ny rally ireny dia mandeha amin'ireny zay dia miakatra eny ambombony toerana ampiakariny ambombony toerana tômôbila dia mijery an'ilay rally mandalo, mijery an'ilay voiture de course, mijery an'ilay voiture de rally mandalo. Ianao tena fifaliana mihitsy tamin'izany, miosombovoka. Dia zatra mandeha mijery an'ireny zay. Fandray andro rehefa mandeha amin'ireny moa zay dia mpinamana maromaro zay dia mitambatra tômôbila anankiray. Samy mitondra tômôbila zany fa ifanarahana tômôbilin'izy aloetina dia mitambatra ao daholo 5 lahy ohatr'izany. Indray ary enin-dahy. Indray andro nisy rally nalaza be tao Madagasikara. Isan-taona moa izy io misy foana. Dia efa vita iray volana meloa ny programanay mpiara-miasa hoe hiara handeha ary ny tômôbilan'ny namanay anankiray no entina. Ny tômôbilany amin'ireny mataty lalany ratsy ireny, azo entina totaona amin'ny lalany ratsy. Dia efa vita ny programa, 5 mirahalahy zay ny handeha, asiana cotisation amin'ny carburant satria handeha mafy ny tômôbila, dia ny sakafo sy ny sisa, tontolo andro miainga amin'ny maraina, dia tapitra ny rally miditra any amin'ny parka ny tômôbila mpanao rally dia izay koa mba miditra any tokantrano mody niaraka amin'izay dia hiaraka zany. Fa 2 andro mialohan'io ary havana narary tratra ny tazo be mihitsy tamin'izany marary lava isan-taona tsy maintsy marary. Dia tonga ilay fotoana rallyko voan'ny tazo mahery narary tena nitololefika tena KO mihitsy fa tena teneniko anareo zany hoe mandalo zaho matoreo tokantrano mandalo miantso ny namana, aiza tsy handeha ve tao raha fa tsy maninona io tena KO be mihitsy aho fa tena mandehana sady amin'ny alahelo mandana fa tena tsy afaka tena indrisy fa tena tsy afaka tena narahako alahelo mihitsy ndry ity zany tsy afaka mba hiaraka amin'ny olona maninona ary le aretina dia tonga za mihitsy ny tena totombitany ny olona zao mba lasa daholo fifaliana angery avan'izany mandeha manaraka rally zany mijery rally zany fifaliana zany ho anay izay mba tian'ilay izy mijery an'ilay izy. Klaksona ny namana mandalo amin'ny arabe ambany lasa ohatrany tena tsy handeha mihitsy ve dia tena tsy handeha. Sy tômôbila konetina tamin'izao tômôbila ny namanay dia ilay namanay no mitondra. Azo antoka fa za rehefa miaraka amin'ny namana za tsy mba tiako ilay mipetraka ao aoriana io fa na zany no mitondra na za eto amin'ny ilany fa tena teneniko anao fa tena adiny roa tao aoriana ny tena netsony namako farany hoe andao handeha tonga ny telefona loza Matsiravina eo Sabotsynamena eo amin'ny Tabima ho anareo izay mipetraka any Sabotsynamena nisy accident Matsiravina be teo amin'ny Tabima eo amin'ilay miolaka vao avy voaka ny Sabotsynamena andeha ho any Tsofinoatra ny tômôbila ny namako mandeha mafy be satria rehefa io moa anao dia ohatran'ny olona mandeha mijery film aromaro zao dia mafy be ianao miverina avy any mijery film horreur ianao dia matahotra ianao miverina avy any dia ohatra izany ihany koa miakatra ny toaka sy ny labiera dia mba mieritreritra koa ianao hoe tena mahay mitondra fa manao fasafasy tamin'ny taxi be. Ilay namako nitondra tsy nahatsiaro tena mipitika ny akikely tongony, ny kiraro mipitika dia ny ratsa-tongony ny ala. Fa ilay namana anankiray namako mipetraka teto amin'ny devant nidona tamin'ny voadona ny lohany vaky loha maty teo ny eo tonga dia nodimandry teo ny eo izay namako izay. Voamea narary mafy na hainao an'izany ry havana na tonga na tena narary mafy voamea tonga dia KO be na hainao an'ilay apelina ny tonga dia fantatra hoe raha zahako ny saiko maty fa tsy za maty za mbola ilain'Andriamanitra tonga eto androany.
ilaza aminao fa tokony hisaotra an'Andriamanitra. No mety manana tantara tahaka andranam-bavitody zany ntsika, ary io tantara io nataon'Andriamanitra daholo reny, tsy mampaninana an'Andriamanitra. Misy zavatra nitranga ohatr' zany teo amin'ny fiainantsika mba hahatongavantsika amin'ny andro anankiray tahaka an'ity andro androany ity. Alleloia. Atsapa fa nivonjen'Andriamanitra, ary ny vokatr'izay dia tokony ho tian'Andriamanitra sika. Zany Maria Magdalena zany dia tena tian'i Jesosy, tsy azo atao ninninona, satria naninona Jesosy rerany ny tonga nanafaka azy. Voalaza amin'ny Lovatsofina fa io Maria Magdalena io talohan'i Jesosy dia efa nisy mpivavaka niezaka nanala devoly azy, satria izy dia voafatotry ny fanaratsy Maria Magdalena. Fa rehefa mifanena tamin'i Jesosy izy, ary Maria Magdalena zany tsy mba tantara be hoe atoko sy andininy tena hoe chapitra iray nanasitranana azy. Misy olona ao jamba chapitra iray mihitsy momba ny Bartimeo, jamba chapitra iray mihitsy momba ny boka folo lahy, chapitra iray mihitsy momba ny Josy. Fa ny Maria Magdalena fehezanteny 2-3 no milaza fa nisotranin' Jesosy. Io ilay vehivavy nisotranin' Jesosy tamin'ny fanaratsy, nafahan' Jesosy tamin'ny fatotry ny fanaratsy. Izay fotsiny, tsisy zavatra ngeza-be. Fa fetraikan'izany teo amin'ny Maria Magdalena dia tena tsapany, tena tian'Andriamanitra izy, ary tsy nahafoy an'i Jesosy tsony. Zany Maria Magdalena zany ry havana tena tian'i Jesosy satria nafahany. Ny mpianatra rehefa natahotra ny afina ny olona, Maria Magdalena manaraka an'i Jesosy teny amin'izay toerana nalehany tamin'ny alohan'ny nahafatesany. Misy amin'ny La Passion du Christ tena hita tsara mihitsy izay tantara izay. Tena mibata amin'ny hazo fijaliana Jesosy miakatra eny Golgota, manaradia izay Maria Magdalena. Ambony hazo fijaliana Jesosy, raha mbola misy koa hoe vehivavy maro, vehivavy sasany. Alleloia. Raha misy vehivavy eo, tsy maintsy eo zany Maria Magdalena zany. Misy Maria sasany, fa Maria Magdalena présente eo ry havana malala. Satria naninona? Satria tsapany ny zavatra nataon'i Jesosy anazy. Hoy ny tenin'Andriamanitra 9:3, niodina tamiko ny famatorana ny fahafatesana ary nahazo aho ny fahorian'ny fiainatsita, nahita fahoriana sy alahelo. Mafika zany fiaina zany, efa nahamatotra azy ny famatorana ny fahafatesana. Alleluia. Tsara ilay film Chosen iny, fa le Chosen fa mbola zavaiko anareo amin'ny sabata ny tena momba ny film Chosen. Alleluia. Nididina tamiko zany efa voafatotry ny fanahy fahafatesana. Efa voafatotry ny fanahy fahafatesana. Isika ry havana, izay nanaovan'Andriamanitra zavatra ngeza-be tokony ho tian'Andriamanitra daholo. Araka ny teniko taminao hoe isika miandry anaovan'Andriamanitra zavatra vao tia azy. Jehovah tsy miandry an'izany dia tiantsika. Ary misy amintsika rehefa anaovan'Andriamanitra tadidinareo, misy lehilahy anankiray izay any Amerika atsimo any, nianjera ny roplanina. Nianjera ny roplanina. Izy rery ny velona. Olona ray ny velona ao anatin'ny olona 500 nandeha roplanina. Rehefa velona io rangahy io, za mieritreritra hoe tokony lasa pastery io farafahakeliny. Fa tsy lasan'izany io lehilahy io. Manao misy any amin'ny YouTube misy an'izay, tsy haiko YouTube na misy an'izay, fa misy film tournena mihitsy momba an'izay lehilahy izay. Nataon'ny mpanao gazety fanadihadiana izay ahoana no mba fihetseham-ponao, afaly aho izy tsy maty. Dia nampiniany ihany izy manao hoe mbola tsy tiany devoly aho izy. Efa tena tokony niditra tany amin'ny enfer aho izy, fa na ny devoly ary tsy tia anahy, dia meme izy sy ny mpanao gazety.
hoe tsy tia ny devoly zany izy zany reny olona maty reny zany tonga de any amin'ny heritro lanetreny de izy koa tokony ho any amin'ny hery fa mbola na ny devoly ary tsy tia azy de aleo aloha izy iainy eto antany tena kivra na alahelo a mahita an'le mazatra zany hoe za zao ve raha na ny velona amin'ny olona 149 personnes angamba izy sy olona 500 ambizato zarery ny velona de zany ve mba teno avoaka ny vavako ngamba de zany tiany Jehovah indrindra eran-tany za tiany Jehovah ozy izy satria efa nandre ny feo an'ny fifonako izy ny zavatra tsapako ravina de zao ny fitiavan'ny olona taloha an'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fiainan'ny fitiavan'ny olona an'Andriamanitra zao za mahita fa raha tamin'ny salamy fahinina amby folo ambizato sy ny am'izao efa tena miovy zany tsirony fitiavana zany tamin'ny fotoana izy tena mbola tsapanao mihitsy hoe mamy be zao izy ohatry ny efa mematsatso misy pasteur américain zay antitra be mihitsy izy anisan'ny namakilay an'izany hoe fitoriteny ohatran'izao ataontsika hoe en ligne zao zany pasteur zany ny azy tamin'izany tsy Facebook mbola tsisy Facebook mbola tsy teraka koa ny tompon'ny Facebook fa ny azy izy no nanokatra lalana amin'ny fitoriana ara-pilanjantsara hoe izy mitory any Nigeria de hitan'ny olona any États-Unis amin'ny alalan'ny télévision ny fitoriana mbola velona zay pasteur zay efa antitra be mihitsy izy mba mampiavaka an'izay pasteur zay manana fotoritory tena tsy takatra zay fa izy isaky mihetsika de mitomany foana na mihiry izy mahay mitendry piano be tia mihira be de isaky mihira de mitomany be mihitsy mieritreritra fitiavan'Andriamanitra azy de mitory teny de mitomany be mihitsy latsa-dranomasy izy tsy hoe mody tena mitomany tena voakasika ny fony anisan'ny mahakasika ny foko mihitsy mijery azy na mihira fotsiny izy na manentana kely fotsiny izy anaty fotoam-bavaka de io fony izy zany de mora mitomany mihitsy mahatsapa ina mampitomany azy matsiaro ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainana izy mahalatsa-dranomaso ngery avy ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika io arak'ile teniko taminao tamin'le olona anankiray tokony miaso anatin'ny le tourny World Trade Center tao New York tamin'ny lay nenjera tamin'ny 11 septembre 2001 reny fa zaho izy ny andro faranga zay tsy velona ny tomobiliko tsy velona ny tomobile de tezitra be tamin'le tomobile izy de tsy maintsy nandeha nandray métro andeha hiasa tezitra be tamin'ny tomobile mihitsy de nametsiny an'Andriamanitra hoe fa maninona tsy velona ny tomobile le zandro misy asa important be ka nisy contrat tokony finaliseny tamin'ny asany tamin'iny de tary izy nefa tokony anaorany voa important fa eny ambony métro izy no mareva fosy mahita télé fa nisy attaque terroriste nipoaka tamin'ilay misy avion nenjera tao amin'le fiasana misy azy nataon'Andriamanitra tsy velona ho any tomobile mba hahavelona an'le olona alleloia zany no mahatonga antsika de io le rahalahy io le pasteur io miverina amin'ny tantaran'le pasteur de mitomany foana izy de nanteraka izy de ny zanalahy pasteur de io koa ohatra mbola toritory fo kely any fa tsy ohatra anazy mihitsy misy fotoana mba manaty fitarihana fotoana natory teny ohatra ny manganoano mety latsa-dranomaso fa io pasteur zanany indray mbola niteraka zany hoe lasa zafikely le pasteur be zany de zafikeliny io manana télé de io zafikeliny io manana anjara izy rehefa isaky ny amin'ny taloha mpanaraka ny taloha efelabe mpanaraka ny fandaran'ny zareo mihitsy manana canal sat évangélique zay taloha de manaraka ny fandarany amin'ny alina isaky ny lahady alina izay manana émission zay izy manolotra hira ohatrany hoe hira melakafatra reny de manitoritory teny kely manentana kely an'le hira titran'ireo de mitomany be afana malala de mitomany be izy de zay hoe ny mampitomany an'io zazo io zao tsy hoe mitsara azy ivelany fa satria mizatra mahita ny dadabe amin'ny tomany izy de mizatra mahakasika anazy na de fahitany dadabe amin'ny tomany fotsiny ary
fa tsy voatery zavatra ny aina ny be tsony fa ny dadabeany raha mitomany latsa-dranomasy dia tena nisy zavatra tena ny ainany niatrika zavatra mafy zany paster zany tena teneniko anao niatrika zavatra mafy zany fa tsy navelan'Andriamanitra raraka. Za zao te tenanao ny fitiavanay mivady rehetra an'Andriamanitra tena mampalahelo fa tsy hitovy amin'ny fitiavan'ireo zanak'ireo an'Andriamanitra. Maninona moa ny antony? Inona moa nataon'i Jehovah Andriamanitra anay? Tena efa niodidina taminay fa ny famatorana mpapatesana efa nahazo anay mivady reo ny fahorian'ny fiainatsika. Hitanay mivady zany mampiona bevoka kely mitotototo natany zay zay tany ilafy tany ratsy sarina be fa tsy maintsy tadiavina mpividy fa tena ratsy zany migadra raha tsy manao volalony dia zako mandeha miasa mampiona mandeha mitondra olona amin'izay fa miaraka mikibo kely mitotototo ny lalan-dratsy mandeha mandresy lahatra olona hividy an'ilay tany verina fa any dia samy mikiva tsy lafy ilay tany. Inona ny atao? Ahoana ny atao? Inona ny te? Ny ainanay zany dia rehefa ankehitriny izay mieritreritra an'izany dia latsa-dranomaso. Fa zao ry havana ny zanakay tsy ny ainana izany. Ireo zanakay ireo tsy nanana olona trosy ireo ary aty andafy ny mahalehibe an'ireo ary hatreto dia sahany eny milaza fa tsy misy mahory an'ireo. Dada mila an'izao, neny mila an'izao. Ilay zanakay kely farany rehefa miteny neny anaovy komandy. Efa fantany bakeo le reny rehefa misy zavatra ireny dia manao komandy eo amin'ny telefonina manao komandy eo amin'ny Amazon eo dia anona dia efa fantany le zanakay farany kely dia neny misy kilalao hita mba za hanaovy komandy. Efa eny izy hanaovy komandy zay tsisy nahory an'ireo. Satria ireo zanak'ireo dia misitraka ny fitahian'i Jehovah anay aloha hatreto. Tsy afaka ho forcena mihitsy hoe mitomanina ireo fitiavan'i Jehovah vahoaka voakasika ny fonareo. Tsy voatery. Zay ny teneko hoe ny fitiavany erikana an'Andriamanitra tsy hitovy amin'ny fitiavany zanak'erikahan'Andriamanitra. Erika tena nandray mihitsy. Hitody raha onsoa tena nandray mivatana mihitsy izao no nataon'i Jehovah tamiko. Mampita sisitsika hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny Deutéronomia. Mba raisinao ange ty teny Deutéronomia toko fa 1:10 andininy fa 9:10. Deutéronomia toko fa 1:10 andininy fa 9:10 sy fa 9:10 nge vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ko alatsao mifonareo sy ao amin'ny fanahinareo izao teniko izao ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananareo izy ka oka ho fampatsiarovana eo ambonin'ny andrinareo. Ary ampianarana ny zanakareo zany ka resaona mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha eny an-dalana na mandry na mifo ary soraty eo amin'ny tolambaravarany tranonao sy eo am-bavahadinao izy mba ho maro ny andronareo sy ny andron'ny taranaka-reo eo amin'ny tany izay niany anan'i Jehovah tamin'ny razanareo mena azy toy ny faharetan'ny lanitra ambonin'ny tany. Ndao ampiko kosa dia tsy mazava aminareo zavatra tiana teny Deutéronomia toko fa 4 andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy mandre kanefa kosa mitandrema ianao ko tandremo tsara ny fanahinao fandrao adinonao ny zavatra izay efa hitan'ny masonao ary andreo miala amin'ny fonao zany amin'ny andro rehetra iananao fa ampahafantaro ny zanakao sy ny zafonao izany. Inona moa zany ry havana? Zany mahatonga antsika mila miresaka amin'ny zanantsika. Misy fotoana rehefa sabata commencement reny dia voakasika ny fo dia mitomany rehefa mivavaka ohatra dia tonga avany ilay zanako kely rola reny dia za mandorika amin'vaky dia miditra ohatra dia safosafony averiny eo misy zavatra mampitsara. Kina papa, kina papa, qu'est-ce que tu as? Hozy izy ilay zanaka fa manino papa mitomany? Dia hozy papa hoe hitanao dada tsy marary, dada tsy misy problème. Tena zavako an'izany mihitsy izy aza matao satria izy malahelo be zany mijaly be dada zany mivavaka atao mitomany. Dada tsy marary dada tsisy problème fa dada voakasika be ny fony tamin'ny nataon'Andriamanitra. Dada ange ho tahiny Jesosy. Alleluia.
ny tian'Andriamanitra ravana dia zao, mety efa miadana nareo ankehitriny, milamina ny fiainantsika ankehitriny aty andafy ohatritsika. Tsy ho tsapan'ireo zazo ireo mihitsy raha tsy tsika no miteny azy na mipetraka na matory na mitsanga dia ambarao amin'ireo zazo ireo efa namatotra atsika ny famatoran'ny fahafatesana no tonga amin'izao toerana izao tsika. Misy fotoana vao tamin'ny lahady mihitsy ahako mitondra ny zanako hoe nandeha nitsangatsangana kely satria marina vakansa dia ozy amantsy ny zorovavy. Teneniko foana ireo zanako ireo isaky ny mihetsika mandeha zay dia ozy amantsy anazy. Mahafinaritra ho fiainantsika tianareo tobila papa eo izy dia ozy amantsy anazy. Tsy nisy an'izao atsika taloha fa tena nijaly be ho atsika taloha. Fa zao nataon'i Jesosy nofain'i Jesosy ohatr'izao ny fiainantsika. Dia izao. Aleloia. Satria tsy afiananao fa mahafinaritra ny fiainanay. Dia nateniko anao fa tena asian'Andriamanitra couleur ny fiainanay. Fiainana tsotsotra fa tena tsapanay mihitsy hoe tena tsara ny tompo. Dia resahako amin'ireo zanako ireo foana. Aza adinonareo rankizy. Tenena mampiona aza adino. Fa tsy ohatr'izao tsika ratsy Jesosy. Dia averinay amin'ireo zanakay efa matsiaro sain'ireo mihitsy fa ny fiainanay inge taloha ka potika. Fiainanay inge taloha ka tena ravany. Avy nisy nanafika izay mivady tamin'izany. Dia nialana ilay trano. Inona ho zareo ny entana nentinay mivady nandeha niverina nody? Rice cooker dia salon kely tao an-trano seza salon kely reny tsy voabatan'ny mpangalatra. Fa ankoatray lasa ny mpangalatra daholo. Vao nivady izay tamin'izany. Dia niverina nody tany amin'ny mamanay. Niliberena ny trano satria tao nisy nanafika nanipetraka ao ary atao ao an-tsony. Tsisy ninino. Rice cooker fandrahoam-bary anankiray tany ambany fandriana, tany ambany entana tany, mbola vao mifindra trano, tsy hitan'ny mpangalatra. Niperatra mariazoko sy rice cooker ireny tsy very. Izay sy anentana nody. Lasa mpangalatra daholo satria nentana efa ambale, nentana vao mifindra trano dia mbola vao tonga atao amin'ilay trano mipetrahana. Dia ireo nentana rehetra mbola anaty carton, mbola anaty sakosy, mbola anaty harona ohatr'izany dia ho avy fianakaviana milahady harisakafo sady andamy manentana. Mpangalatra mpanentaka sy mpanafika ny tonga aloha. Saika maty. Tsisy ninona nainga départ zéro. Fa zao noho ny famindrapon'Andriamanitra. Olona ten'Andriamanitra amin'ny andininy fadimy mamindra fosy marina Jehova. Eny mianatra Andriamanitsika. Miaro ny kely saina Jehova. Reraka ka tena monjy izy. Izavinareo nefa reraka. Na tsy aro reraka teo amin'ny fiainana fa mivonjeny Jehova. Tokony ho tian'Andriamanitra nareo. Tokony ho tian'Andriamanitra tsika ravana. Ary izany no averimberintsika amin'ireo zanantsika ireo. Mba tonga andreo koa ho tian'Andriamanitra. Ny zanaky ny zafikeliny Jakoba, ny zafiafany sy ny zafindohalika sy ny sisa. Efa neniena ny fitiavana satria tantara sisa no mipasy. Fa vereno isan'andro. Sorateny amin'ny talam-baravarana mihitsy tsy raha ilaina. Ampatsiahivo ny tantara. Na ho lasa miliardera ianao aoriana na milionera na tsy fantatra izay toerana misy ao, ampatsiahivo ny taranakao. Fa tsy ohatr'izao teny hatrany ambohaka ianao. Ny tena marina hatrany ambohaka tsika dia efa nikipotika tsy nisy. Fa satria tiantsika Jehova, tiantsika Andriamanitra dia nitahina ny fiainantsika. Olona ten'Andriamanitra amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe inona no avaliko an'i Jehova noho ny sorehetra nataony tamiko? Raha mba ianao ny anontaniako androany. Na tsy ary ianao fa nasian'Andriamanitra soa. Andriamanitra tsy hoe mamaly Andriamanitra manisy soa. Le mamaly matsy avy nanaovana dia mamaly ianao. Tsika no mamaly. Tsika to dia nanaovana fotsiny tamin'izao. Ny ten'Andriamanitra tsisy antony tokony be da be ny firenena eo alohanareo be da be ny firenena ao aoriananareo fa ianareo ny antefan'ny fitiavako. Aleluia. To dia tia Jehova fotsiny tsotro izao tsika. Inona ary no avalintsika an'izany? Inona no avaliko an'i Jehova noho ny sorehetra nataony tamiko? Andrainga kapoaka ny famonjena
ansenaran'i Jehova. Anefa mivadika amin'i Jehova eny eo anatrehan'ny olon-drehetra. Zava-dehibe mason'i Jehova fahafatesan'ny olon'ny masina. Indrisy Jehova mpanomponao tokoa, eny mpanomponao sady zanaky ny ankizy vavinao. Namano fatoraka ianao. Ianao naterako, anaterako, ianao naterako fanatim-pisaorana any anaran'i Jehova no antsoko. Anefa mivadika amin'i Jehova eny eo anatrehan'ny olon-drehetra, dia eo akanjan'ny tranon'i Jehova eo afovoanao ry Jerosalema. Tsy misy amintsika reto tao anaty olana na tao anaty aretina ka tsy nanome voady an'Andriamanitra. Za Jesosy raha sitrana amin'izao fa zao vao androany nanorina voady. Misy voady zay naoriko androany. Misy zavatra zay andrandraiko amin'Andriamanitra. Halleloia. Ary rehefa andrandraiko amin'Andriamanitra zay zao mba teniko tamin'ny angiko maraina. Jesosy raha tanterahanao amiko dia zao ny zavatra ataoko. Halleluia. Ary za dia zatra n'izany hatramin'izay. Ohatriny hoe tena sa mametraka zavatra ohatr'izay ahako. Amin'izay fotoan'izay ren'Andriamanitra dia andrisika an'Andriamanitra anao ny zavatra io. Ataoko misy tombony amin'Andriamanitra le zavatra fa tsy hoe zavatra tsisy dikany. Le voady ataoko zao zany mahakasika an'Andriamanitra. Misy fiantraikany amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy. Androany ianao afaka manontany inona no avaliko an'i Jehova no soa rehetra, soa anankiray soa rehetra. Halleluia. Ry havana, androany ianao afaka mitenina zany. Inona no avaliko anao Jehova. Mahita an'izany fiainan'andranam-bavy itody zany mahita ny fijonam-bavolombelona fa anisan'ny olona tena tokony hiteny an'izany tokoa izy hoe inona no avaliko an'i Jehova no soa rehetra nataony tamiko. Efa nodidina ny lohany tsy hoe ny ati-dohanao io zany alaina dia sokapa io lohanao io fa mbola io ianao io ary sitrana. Nefa rehefa teneniko anao fa ny olona sasany ary mony kely zavatra kely botan kely any nandoaka amin'ny nefa ny ranam-bavy itody ny sokafana mihitsy ny lohany ny zatra nijerena tao. Maninona izy zao sitrany noho izy no dokotera mahevy Andriamanitra no mitazona ny aina. Ary za teteny aminao fa isika rehetrarehetra zao inona no lazainao tamin'ny ianao mbola tao anaty olana. Inona no lazainao tamin'ny ianao mbola tao anaty aretina. Za Jesosy raha sitrana amin'izao hanompo anao amin'izay Ezekia ravana. Rehefa tena diniantsika ny tantaran'i Ezekia narary mafy izy dia le nampitombon'Andriamanitra 510 taona ny andro iainana. Fa rehefa nataony jeritodika tamin'ny fiainan'i Ezekia le 510 taona lasa iny, le 510 taona ny oatra nandisy fanaterana an'Andriamanitra ihany izy. Tsy arakaraka raha vakianao tantaran'i Ezekia mbola nanao fahotana indray Ezekia tao anatin'le 510 taona farany. Mbola tsy namaly zato isan-jato hoe tonga dia hoe za Jesosy raha tahinao ka velona ina sao matsara amin'izao dia hanompo anao hatramin'ny farany. Fa raha jerenao vakio ny tantaran'i Ezekia misy zavatra mbola ratsy ihany nataony tao aorianany tao anatin'le 510 taona efa nomena azy. Androany za teteny aminao men'Andriamanitra anao zao ny tombon'andro fahavelomana. Nositranony tamin'ny aretina ianao. Nafahany tamin'ny trosa ianao. Nidelivreny tamin'ny fanaratsy isan-karazany ianao. Tonga eto ianao androany. Afaka nefa mivoadinao amin'i Jehova ve ianao? Afaka miteny ianao farafahakeliny ianao atsapa sy miteny hoe za Jehova Andriamanitra tena tsy ohatr'izao Halleluia. Tsy ohatr'izao raha tsy ianao. Tsy ohatr'izao raha tsy noho ny fahasoavanao ary tonga amin'ny voninahitra anao. Halleluia. Raha tian'i Jehova ianao androany dia fantarao ny bosara misy manontany ianao hoe fa maninona ianao no tian'i Jehova? Dia tena hoe satria efa nandray ny feon'ny fifonako izy. Tao anaty olana ny fona taminy dia reny. Tao anaty aretina sitraniny dia sitrany. Tao anaty trosa nafahany dia afaka. Halleluia. Velona Jehova. Tianao Jehova. Tapitra ny torotenitsika. Zany tiako ianao mba hiverina maiky ny Salamo 112 io dia tena hiteny mihitsy ianao androany hoe Jehova inona ny tsy efa nataonao teo amin'ny fiainako.
ny azoko lazaina Jehova dia zao, tena tiako be ianao. Halleloia, tena tiako ianao. Betsaka taminareo, tsy hoe betsaka fa saikitsika rehetrarehetra tafavoreto zao, ny olona lasa mivavaka, ny olona lasa tian'Andriamanitra tsy tonga fotsiny eo zany. Vitsy ngamba ray isan-jatony ray isaky ny arivo misy olona tsisy ninona nitranga teo amin'ny fiainana fa tonga dia tonga fotsiny andeha hivavaka. Fa tsy maintsy nisy zavatra nidona teo amin'ny fiainanao dia tsapanao fa nitahian'Andriamanitra ianao. Raha tonga eto ianao androany, tonga hisaotra an'Andriamanitra ianao sa tonga hanome voninahitra azy ianao sa tonga hanao hamaly fity azy ianao sa inona ny ataonao. Halleloia, efa mivoadinao. Tsarovy fa tsy ohatr'izao tsika raha tsy Jehova. Misy tamintsika angamba raha mbola namadika amin'ny fianakaviana, efa impirina vadika ianao dia natao tao anaty tsihy, dia le hitao tatabe bebe zandry zoky. Fa io ianao io mbola io. Tokony ho tia an'Andriamanitra ianao. Tokony ho tia an'Andriamanitra ianao. Aza manao tahaka an'ilay lehilahy nianjera tamin'ny roaplanina ka velona. Aza miandry mianjera amin'ny roaplanina fa voatia an'Andriamanitra. Fa izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, ataovy ampy hitiavanao azy mandrakizay. Tapitra ny toritentsika. Raha izara fahatsapana nareo, ina nakasika anareo, misokatra ny messenger, afaka mizara fahatsapana nareo ankehitriny. Iny ny compteko Rado Akiradio, dia afaka miantso amin'ny messenger nareo. Raha izara fahatsapana dia ampidiriko mivatan'eto nareo. Izy ary no izara fahatsapana voalohany, dia hieniritsika aoriana fizarana fahatsapana izay ataonareo. Halleloia. Miandry appel ary tsika. Halleloia. Rehefa tafiditra ary ny appel dia andao tonga dia ampandrosoantsika ary raha latojo inona no fahatsapana mba azonao zaraina androany taorinan'ny toriteny anao ny fitenenana. Jesosy tsika rehetra dia makasitraka pasteur na amin'ny fitenenana dia misaorana be dia be nareo miaina mitondra zany toriteny zany fa tena nahalasa saina za tena variana sady tena nahatra be zany saina tena hoe lalina ny fitiavan'Andriamanitra tena tsy dia lavidana commentaire mihitsy ary tena asa saina be hoe zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra dia tena makasitraka nareo fa mety vavilena tena nakasika hoe tantaran-dramabavy oditsy teo hoe tena lehibe Jehova empatrany amina kely anazy sasatra dia tena betsaka ny fitantanany tena hoe nididina marina fanay ny fahafatesana dia nakasika koa ny tantaran'ny pasitera teo hoe raha ny pasitera tamin'ilay mijery rally dia tena efa maty tena saorana an'Andriamanitra hoe misy aretina dia tsy afaka. Tena hoe fitantanan'Andriamanitra sy ny fiarovany ny fahasoavany mbola manato izao anah koa dia misy raoka an'Andriamanitra. Alleluia. Aina Jesosy taholy. Alleluia. Mankasitraka indrindra tojo tamin'ny fizarana fahatsapana. Dia Andriamanitra manankiray pasoavana ny hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Ndao piditra olona hafa indray tsika. Izara fahatsapana nda soa asiana sary aza miala ilay olona efa tafiditra ao ndao asiana sary aloha ndao ampandrotsika nanabavitsika Aingonirina Rodriguez anao ny fitenenana inona ary ny azonao zaraina androany nanabavy Aingo. Makasitra fitenenana dia manona fitana Jesosy Kristy mamitsika dia mankasitraka Petrata ela tamin'ny toriteva tena mahatoritory fo be mahakasika be mihitsy ny nazary zavatra tena mahakasika be ao fo dia hoe raha misy olona manontany antsika hoe inona ny itiavantsika anao dia ny hoe sady ilay fifofona antsika izy dia manaraka an'izay koa ny hoe aoka ataontsika ampisaorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay efa nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainantsika fa tsy andry zavatra be ho alala isotra n'Andriamanitra dia tanakasika na pastera dia hoany ditra. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao nanabavy Aingonirina. Andriamanitra manankiray pasoavana koa hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo isika tsirairay avy. Alleluia. Davaritsika
iaino hira. Halleloia. Iaino hitsika dia ao anatin'izay iry izay hiditra ny olona hivavaka ho an'ny firenena. Raha nambavitsika tia nanakoto Isaka hivavaka ho an'ny firenena rehefa andao ny ataontsika tena tiako ianao Jesosy raha ny fatrany zavatra izay nataonao teo amin'ny fiainako Jesosy ny azoko lazainanao dia izao tena tiako afaka iretina aminahy an'ity ianareo dia ataovy mafy tsara efa tsika hoe tena tiako. Halleloia. Andao ary manofinahitsika rehetrarehetra.
Ianao koa afaka miteny amin'izao fotoan'izao ry havana hoe tiako ianao Jesosy, halleloia. Ianao koa ry havana mba afaka miteny amin'izao fotoan'izao araka izany hira tenen'ilay mpihira tamin'ny farany teo hoe tiako ianao. Afaka miteny koa ianao androany hoe tena tiako ianao Jesosy. Lehibe ny zavatra nataonao ahy Jesosy, halleloia. Ho tahin'ny tompo anay ianao ry havana. Aza dino fa nanao zavatra ngeza be teo amin'ny fiainanao Jesosy. Aza dino fa tena nanao zavatra ngeza be teo amin'ny fiainanao Jesosy ry havana. Aza dinonao fa niasa teo amin'ny fiainanao izy ary nanao izay mety, halleloia, natonga ny fiainanao tahaka izao. Matoky sy mihary havana malala fa ninona zavatra izay niseho teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao dia tadidio hoe Andriamanitra niaro ny fiainantsika, Andriamanitra tena tiantsika ary Andriamanitra tena tsy nitsahatra fa rehefa zava-mahasoa anao, rehefa zavatra mety aminao dia nataony avokoa mba hahafahan'ny fiainanao hisokatra ho tonga ary tsy io ny fiafaran'ny fiainanao fa mbola vonin'Andriamanitra, mbola anao mihoatra, mbola ampitombo an'izany fahasoavana izany eo aminao. Afaka manao vavaka ianao amin'izao fotoan'izao, afaka manao vavaka ianao amin'izao fotoan'izao ry havana, afaka manao vavaka fisaorana ange ianao, afaka tena misaotra sy mideran'Andriamanitra ange ianao ry havana, afaka tena milaza mihitsy ianao androany hoe Jehovah Andriamanitra tsy ohatr'izao ny fiainako raha tsy ianao, tsy tahaka izao ny fiainako raha tsy teo ianao. Inona Jehovah Andriamanitra no soa avaliko anao? Inona navaliko an Jehovah no soa rehetra izay nataony teo amin'ny fiainako? Afaka mivavaka ianao amin'izao fotoan'izao, afaka tena miteny mihitsy ianao androany ry havako malalako hoe za Jehovah Andriamanitra tena hoe ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainako Jesosy dia fantatro fa tsy toy izao raha tsy teo ianao. Afaka mivavaka ianao, afaka miteny ianao hoe Jesosy malalo, za koa mba hiteny androany fa za tena tianao satria efa nandre ny fifonako ianao, efa nandre ny fitarainako ianao. Androany ry havana dia ampafantaro an'Andriamanitra fa mba tsapanao koa ny zavatra izay nataony teo amin'ny fiainanao. Ivavakantsika amin'izao fotoan'izao, no hisaotra sy hideran'Andriamanitra, andao hiteny hoe Jesosy tsy adino koa ny nataonao. Efa mba misy zavatra ataon'olona amintsika ry havana dia matetika miteny manao an'izany hoe tsy adino koa ny nataonao tamiko. Ary nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ve ry havana? Manahoana ny fahitanao an'izany? Adinonao ve sa tsy adinonao? Ary inona no ataonao, inona no valinao azy? Sa mieritreritsika tany amin'ny fiainantsika tany aloha tany. Mety maro amintsika ny mety manana zavatra niainana tahaka an'izany tantaran-dranam-bavy itody, na ny tantaran'ny mampiona, na ny tantarako, na ny tantaran'ireo olona maro izay nisedra olana mafy efa saiky maty mihitsy, efa saiky maty, aza dino izany.
efa saky maty kanefa kosa ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra dia indrotsika tonga eto androany. Aza velanao andalondalo foana zao fotoana zao fa mety izy ianao hisaotra an'Andriamanitra, mety izy ianao hideran'Andriamanitra, aza kombona ny vavanao fa tena hiteneno izy Jesosy misaotra Jesosy, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra fa tena tsara ianao Jesosy manalo, tsara ianao ary tsy takatry ny saina iny zavatra rehetra nataonao, tsy takatry ny saina iny zavatra efa nataonao Jesosy tena zava-dehibe ny nataonao teo amin'ny fiainanay Jesosy ary amin'ny androm-piainanay rehetra, amin'ny androny sisa rehetra ho tantarainay. Raha mbola tratran'ny zafiafinay zay ka tsy tonga ianao Jesosy dia ho tantarainay ny zavatra izay nataonao teo amin'ny fiainanay fa lehibe loatra ny nataonao Jesosy manalo. Dia raha laza saotra ho anao mety tsy voalazako teto androany fa zay misaotra anao fotsiny fa mitahinao na vita n'ity fandarana ity, tsy tapaka ny fandarana ny famindram-ponao sy ny falehibeazan'ny voninahitra. Tahio ny rapitsonay, tahio ny pasika zay ho tandremanay, tahio ny seminaire zay ho ataonay Jesosy malalo apetraka am-pelantananao avokoa zany mba tsy ho voasakatsaka'ilay ratsy na ny connexion zany ninona fanakatsakana na rehetra dia tsy azon'ny devoly atao. Ary ny toriteny androany tsisy azon'ny devoly tsaingoana na dia litera ray aza ny anaranao Jesosy nangatahako izany afaka izany Halleluia, amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao dao mpandrotsika nambavitsika tiana rakotra ny zaka ivavaka ho an'ny firenena anao fitenena na ranam-bavitiana. Mankasitraka pasitera miaraka ivavaka isika Jehovandriamanitra misaotra anao be dia be ny teniko, misaotra anao be dia be Jehova tsara tena tsara tokoa ny fitiavanao, misaotra anao be dia be izay rehetra izay tonga amin'iny ty Jehovandriamanitra fa raha tsy mbola ny fitiavanao sy ny fitahirana tsy nampitahinay an'izany toriteny masina fijorena vavolombelona rehetra izany Jehovandriamanitra. Misaotra zoko malala mitody ny zanany fijorena vavolombelona anao izany, fijorena vavolombelona rehetra ray ihany Jehova tena tsara tokoa ianao, tsara ianao Jehovandriamanitra fa tsy noho ny fitahirana fitiavanao azavan'Andriamanitra tsy nampirizao. Misaotra tao fa tsy tapaka ny fandaranao Andriamanitra na inona indray ny lesona tena tsara iainana ny fiainana ary ampatsahina izany tena hoe inona nanomendrika ny iainana hatramin'izao. Ampahafantarinao anay izany Jehova izay tsirairay avy reto dia olona tena nandalo tena izany tena hoe afatesana, fahoriana, fijaliana tena tiany tokoa izay Jesosy tena mbola natokanao sy tena nifitianao izay Jesosy ary tsy mbola tena hoe nifitianao tamin'izao fotsiny fa tena natsanganao hamonjy tena hoe hijoro hatramin'ny farany tena hoe hitantara an'izany fiainana hoe amin'ny farany manodidina hoe hitananao hatramin'ny farany izany ary tsy ho adinonay. Misaotra tompo malala noho izany afatra noho izany tena fitiavanao sy fitahirana aminay tsirairay. Misaotra Jesosy malala, misaotra noho izany afatra rehetrarehetra izany noho izany fitiavanao fitahirana anay tsirairay avy. Androany Jehovandriamanitra dia mangataka mba tsy ho adinonay tsirairay avy izany tena hoe afatra toriteny tena fitahirana fitiavana rehetrarehetra izany Jehovandriamanitra. Ataovy tokony hitanetranay, ataovy miteraka ny aminay, ataovy manjaka ao anatinay mandrakizay. Androany koa Jehovandriamanitra dia tsy adinoko hangataka vavaka ho amin'ny firenena. Fantatro tsara Jehovandriamanitra izany tena hoe hiatsiaka an'izany firenena tena hoe mafy nohon'olona Jehovandriamanitra no mivahatra tsy fahaizany fitondrana ny firenena izany tena hoe mafy, tena manjaka Jehovandriamanitra ny zavatra ratsy amin'ny Madagasikara amin'izao. Fa ny zavatra fantatro Jehovandriamanitra ary fantatray dia tsisy afatra ny reriny mahay mampijono, mahay mampitsaka ny Madagasikara ny tany razanay
avy visitry mandehan'n'andriamanitra arodiny taminay satria ohatra Andriamanitra mbola feno mihavana hoe feno mpanompona izay tena mety tena mijoro mbola hitantana sy hamindra an'ireo olona tokony indrindra Andriamanitra asadian'ireo Andriamanitra mitain'izy ireo mitainy mitantazanay aten'izy aradreo Andriamanitra afanandro ratsy isan'andro paolana sady indreo Andriamanitra sady mitai sy manavitra amin'izany tanindrazanay misotra Jesosy misotra rehetra rehetra ny fitiavanao nontry ny fahadinonay amin'izany fitahinao rehetra rehetra izany misotra tompo malala dia voninahitra sy tera-tafiainay amin'ny anaranao mandrak'izay toy misotra Jesosy amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ny ranavavy ity Rakotarizaka sy atao anatin'izay vavaka amin'ny firenena izay metin'izay. Andriamanitra manakireva soavana maly fitianao mitombosa dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra ihany koa ny Zogito Davosota amin'ny toriteny Many dia misaotra betsaka ihany koa ho an'ny ranabavitsika iza moa mitondra vavaka ranabavitsika Samina tamin'ny vavaka fanombohana. Andriamanitra manakireva soavana fitiantsika tsirairay avy dia mirary soa anareo, mirary tontolo alina mahafinaritra, hiatrika tontolo andro mahafinaritra be koa rapitso dia raha mbola singana amin'irao lanitra Jesosy ka tahiny tompo venana soamantsara tsika dia rapitso alina amin'ny sivora sasandrisika mioneto samy tahiny tompo mahereza daholo misaotra ananatra ny hatramin'ny farany. Halleluia, amen. Thank you.